Faly miarahaba antsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy handray vehivavy malagasy anankiray misehatra amin'ny resaka fanabeazana any Madagasikara antsika androany sady mifantoka manokana amin'ny fanabeazana ny vehivavy sy ny zazavavy dia izy tenany ihany moa araka ny mahazatra no asaintsika ampahafantatra ny mombamomba anazy sy izay andraikitrany izay. Fabiana Razafinirina ny anarana, afaka antsoina hoe koa Fafa. Anisan'ny mpiara-mianatra promotion moa izany ny fankalananay sy Bruna nanomboka tany Majunga ka hatrany eny Andrainjato. Samy manana filiarany nataony sy lalana mpiofanana narany. Dia tao Montfort Saint-Gabriel nianatra tao Majunga, dia tany Andrainjato tany Fianarantsoa. Dia rehefa vita ny fianarana dia mbola tsy vita akory ny fianarana ary. Dia tamin'ny troisième année nahita opportunité moa ny tena, nisy niantso tampoka dia sady niasa nanao stage kely tao amin'ny primature tao amin'ny lapan'ny Mahazoarivo izany, lapan'ny Praiministra taty Antananarivo. Dia tsy dia mipetraka firy intsony teny Andrainjato amin'ny fanomanana lisansy fa mivezivezy Antananarivo, Fianarantsoa. Dia nanao fianarana mahakasika ny lalàna. Izay moa izany no tena lalam-piofanana narahana teny Andrainjato tao aorian'ny BAC. Dia rehefa tonga ny fiantsoana izany tamin'ilay fanomanana lisansy dia natsoin'olona comme par hasard hoe olona tsy mifankahalala amin'ny tena izany fa nisy fotsiny teny andao angamba hanao stage any aminay fa misy zavatra ohatran'izao sao dia mahasoa anareo. Dia moa koa ny fanindry an-dalana tamin'ny thème-ny recherche-ko ilay izy tamin'ny licence satria nisy mini mémoire tamin'ny resaka lalàna dia nandeha. Dia ny resaka ny stage natao tamin'izay moa izany dia ny resaka mahakasika ny projet de décret sur le DINA. Izay no tena natao tao. Dia miala tsiny amin'ny teny vahiny fa lasa ohatran'ny fangarongaro nefa gasy reny, gasy iray dia en même temps lasa hoe nanao recherche an'ilay izy no sady hoe nanao stage mahakasika ny resaka hoe contentieux, litige fifaninanana izany eo amin'ny fiainam-panjakana. Izay no tena marina. Resaka contentieux no natao. Tao amin'ny cabinet primature no niasa, tao amin'ny cabinet primature dia sady nanao stage, nanao secrétaire tao amin'ny bureau-ny Praiministra tamin'izany andro izany. Dia tao amin'io lalana mahakasika ny direction an'ny législation et contentieux. Izany hoe raha ohatra ka misy ady ataon'ny mpiasam-panjakana sy ny fanjakana dia mandalo amin'io sampana io daholo izany mahakasika ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra sy izay olona rehetrarehetra miady amin'ny fanjakana. Dia tao moa tena niasa sy nianatra asa moa izany fa tsy tena hoe niasa. Dia mba ahafahana nahazo expérience tamin'izany koa satria ilaina ny tena moa, lalàna no tena nilovosana. Dia nahafinaritra ny tena ilay izy, mahafinaritra be ilay izy dia natao. Dia izay aloha izany ny fitopitana. Dia nanambady niteraka anankiroa dia miasa ao amin'ny fanabeazana, ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ankehitriny. Izay lalana sy sampana tsy nieritreretana mihitsy ilay izy fa hoe nianatra lalàna izany dia nieritreritra hoe miompana be hoe raha tsy greffier, pénitencier, avocat, magistrat, be dia be moa izany.
dia any amin'ilay domaine tsy nieritreretina mihitsy izany no nidirana resaka fampianarana. Dia fitondran'Andriamanitra koa ilay izy no tena marina satria nisy zoky teny Andrainjato sendra mifankafantatra koa izany dia niantso hoe hay indriozy izy manao stage en primature tamin'ilay fotoana ilay nivezivezena teny amin'ny Lapamazoarivo izany no nifanena tamin'ilay olona. Dia izaho tsy fantatrao, izaho nefa zokinareo teny Andrainjato dia niditra tao anatin'ilay groupe kambana ancien Andrainjato ireny koa izany no tena tamin'izany tao mifaneraserana dia misy an'izany Sandro izay magistrat ny anarany, magistrat plutôt izy izany, magistrat administratif dia izy no nitaona hoe mazoto hiasa ndry dia eno dia andao any aminay. Rehefa vita moa izany ilay mémoire troisième année, quatrième année no vao antso tonga dia niditra niasa teny. Mbola fitondran'Andriamanitra daholo moa izany satria tsy nieritreretina mihitsy hoe amin'izany fotoana tokony hianarana izany dia efa nisy niantso alina teny hoe andao hiasa. Ny ray aman-dreny koa moa ataontsika hoe tsy dia anona loatra fa teny foana fa noho ny fitahian'ny tompo dia ny fanohatoana kely tsy ho lavo teny. Dia nanomboka teo no ny asa dia hoe rehefa miditra miasa ianareo ato aminay dia aleoloha misahana tao amin'ny direction misahana amin'ny maha olona. Dia rehefa tonga tao dia niteny ilay taleta amin'izay misahana amin'ny maha olona izy dia niteny hoe ato aminay hozy izy misy branche fa mahakasika ny domaine anao ka ahoana intéressé ve ianao satria resaka lalàna ilay izy dia mbola ilay ohatran'ny zavatra nataoko teny amin'ny Lapamazoarivo ihany natao tao amin'ny ministéran'ny fanabeazam-pirenena, izany hoe division ana conseil de discipline au niveau an'ny tale misahana amin'ny maha olona. Resaka ohatra ny raha ohatra misy fanolanana hoe mahakasika ny mpiasam-panjakana dia tao aminay. Dia nandeha teny ny fotoana moa izany dia hoe nanontany indray izy ahoana, metimety aminao ve sa tena hiova mihitsy ianao sa ahoana? Te hiova indray ho azy izaho fa aleo izaho hifindra. Dia nifindra indray dia nafindra tany amin'ny service indray législation dia contentieux et documentation ministère indray fa rattaché tao amin'ny secrétariat général ilay izy. Tao moa izany no tena niasa nanaka expérience kely dia lasa chef de division an'ny affaires législatives ny ministère tamin'izay. Rehefa niasa dia misahana ny resaka nomination moa izany no tena atao dia ny resaka étude juridique sy be dia be izany no fehezan'ilay service dia misy contentieux koa ao fa misy division izany fa ny ahy juste ilay fanaovana ny resaka fikirakirana ny taratasy mahakasika ny fanaganana décret ohatra. D'après ilay expérience tany amin'ny primature satria nanao resaka décret projet sur le DIN izay dia izay ihany ny expérience nentina niasa tao amin'ny ministère. Ny arrêté, ny décret dia ny étude sur les lois, tout ce qui est texte législatif quel que soit izany lié amin'ny finance na administration en général dia tao amin'ny service nisy anahy. Dia raha ohatra ka hoe misy an'ireny hoe fanalana ny chefs fiscaux sy ny tale faritra ireny, tale paritra ny draine moa izany no fanantsoantsika anazy amin'izao asanay izany ireny taloha. Herintaona sy tapany ihany niasa tao tamin'izany service izany teny leo satria mipetraka lava ao amin'ny birao dia te hanitatra fahalalana hafa hoe ndao amin'izay ary tena hiditra amin'ilay hoe inona marina ny atao hoe fanabeazana. Dia nangataka indray nifindra hoe tale efa tsy tamana kely ato indray fa mba hafindra ho any amin'ny direction mahakasika ny fanabeazana. Dia tamin'izay nifindra indray tao amin'ny direction générale
de l'enseignement secondaire, misahana ny lycée zany, sy ny formation de masse, fanabeazan'olom-pirenena zany. Izay no sahanina tamin'izany. Dia tena zava-baovao tamiko mihitsy ilay izy satria mbola zavatra tsy fahita dia nianarana. Tsy dia nanavahana moa izany ilay izy fa teny nianatra teny dia nahafantarana hoe ohatr'izao kay no tena marina ny fandalinana mahakasika ny enseignement secondaire. Nianatra tany amin'ny enseignement secondaire fa tsisy nieritreritra hoe ohatr'izao ange ny tokony zava-misy. Dia ny fanatsarana ny politika éducative par rapport amin'ny enseignement secondaire moa no tena tanjona tao. Dia promouvoir ny ankizy, mamolavola ankizy izany isika satria hita be d'après an'ireny enquête sy ny rehetrarehetra ireny fa tsy manana ankizy siantifika mihitsy ny Madagasikara. Vitsy kely izany ny ankizy siantifika hoe manaraka ny sampana siantifika tamin'izany direction izany. Ataontsika hoe ny statistika ananako aloha dia teo amin'ny 27%. Izay izany ny olona mba manana fahatsarana hoe andao mba hanaraka an'izany discipline siantifika izany. Dia nanomboka teo no namolavola niara-niasa tamin'ny resaka namolavola projet moa izany ny voalohany indrindra, dia niara-niasa tamin'ireo mpamatsy vola, partenaire technique et financier moa isika, dia nanohana tamin'izany dia ny AFD. Dia nampifaninana ankizy eraka ny lycée maromaro nanomboka tao Analamanga satria région anankidimy fotsiny aloha ny natombohana tamin'izany. Dia ny Analamanga, ny Atsinanana, ny Fitovinany sy Vatovavy ary ny Androy. Ireo izany ny eritreretana satria ireo no tena manana ny tany ankizy ambany indrindra amin'ny resaka fanarahana ny filière scientifique. Izay no nahatonga an'izy dimy ny fidiny. Dia nandeha teny satria ilay projet moa izany ny famatsim-bola ny AFD, Agence de Financement Française de Développement, ny frantsay no mamatsy azy. Dia teo amin'ny 2 taona teo ihany ny feim-potoana niasan'izareo tamin'izay. Dia mba nisy fivoarana, nahafa-po ilay izy satria hoe ny ankizy izany lasa liana tamin'izay ny sintomana hoe andao hianatra mahakasika ny siantifika. Fa ny littéraire izany tena vitsiana be da be fotsiny hoe andeha hianatra littéraire ohatran'izao, fa rehefa avy eo ny débouché rehefa avy mianatra tsy misy. Izay no tao amin'ny TGSFM. Rehefa niova ny be da be dia nahazo résultat izay nitomboka hatrao amin'ny 43% teo indray tamin'ireo faritra ireo fitombohany. Dia nandresy lahatra ny PTF. Dia rehefa avy eo niova ny minisitra tamin'ny 2024 satria tapitra ny fitondran'ilay minisitra teo aloha izay nitondra nanomboka 2024 ka hatramin'ny 2024. Dia niova koa ny rafitra sy ny rafi-pitantanana tao amin'ny ministera izany, dia nanova ny anaran'ny direction générale indray izy tamin'izay. Dia lasa direction générale en charge des établissements scolaires indray izany ilay direction générale nisy anahy. Dia izay hoe fitalehavana jeneraly misahana ny sekoly. Izay moa izany no tena marina. Dia izay izany no niafaran'ny toeram-piasako amin'izay cursus lavabe izay. Angamba lava be izany resaka izany satria présentation dia efa napidipiditra kely sy nanatsipitsipi kely sahady ny anticiper an'ilay fanontaniana mety ho hipetraka rehefa avy eo angamba. Izay ny momba ny Fabienne Razafinirina. Mankasitraka indrindra fa famo no mahazatra antsika dia izay ihany angamba no ifaneraserahantsika amin'ny mpanaraka antsika androany koa. Tena hoe zava-dehibe ny nanazavanao any Antsipiriany an'izay satria
Ny ankamaroantsika vehivavy malagasy zany indrindra zay hoe tsy nanana sehatra niditra tamin'ny sehatra niasa zany a, de mieritreritra hoe resa-dehilahy zany resaka fanomanana ministera sy n'inona zany fa ny vehivavy a sekretera na manao visivisy eny ihany a, ka tena hoe mahafinaritra zany no maheno hoe misy vehivavy tena misehatra am'le famolavolana sy fanatanterahana ohatran'izany. De arak'izay moa zany no tena mahaliana eto amin'ny pejy a de hoe taiza ho aiza tamin'ireo amin'izay ny inona ny zavatra tsikaritry anareo momba ny vehivavy a sy ny zazavavy a tao anatin'izay le hoe tena fidiranareo an-tsehatra sur terrain zay teo amin'ny resaka fanabeazana. Ie, alohan'ny hamaliko izany dia toy iza kely ilay fanazavana teo aloha. Mhm. Nanomboka nitsiry izany teo amin'ilay tsy ampy kely ny fanazavako satria ny vehivavy tsy na ny tena tsy dia betsaka indrindra manaraka an'ilay filière scientifique tamin'izay. Dia tena izay mihitsy aloha izany ilay tena antony hoe ndao ho arisikintsika ny ankizivavy satria ny ankizivavy mirona mankany amin'ny littéraire foana. Fa ny ankizilahy no matetika no mba tiatian'izany discipline scientifique izany. Dia nitsiry teo izany ilay hevitra hoe tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo dia ndao ary fa hampirisihana ny vehivavy e. Omena concours, hampanaovana recherche kely, manao création kely dia mifaninana ny interrégion hijerena hoe ohatr'izay. Dia ny tany Antsinampozina satria ny olona tany ambanivohitra nahazo an'ilay voalohany tamin'ilay fifaninanana dia ny draine, ny ankizivavy tao amin'ny draine fitovinana. Izay tsy nieritreretina mihitsy hoe tena olona tany ambanivohitra be ny lycée Ambila tany ilay ankizy dia nampanaovina an'ilay fifaninanana dia tany Tamatave moa no miprezentena hoe d'après an'ilay projet sy ny rehetrarehetra fitopitinika ilay izy satria lava be raha ho tantaraiko hoe tsy ho vita na mandraka ny rapitso ary mahakasika an'izay projet izay. Dia izay izany no anisany nahafaly. Dia nentina izany ilay izy ndao entanina ny mpianatra ambaratonga faharoa surtout ny vehivavy ndao harisika izany satria mbola vitsy dia vitsy izany amin'ny resaka fanabeazana ny mba mahita an'izany hoe vehivavy pilote ohatra, ingénieur, chef de chantier na ingénieur en informatique izany ohatra ny mbola vitsivitsy izany. Hatreto aloha statistika voarain'ny ministera dia tena vitsy dia vitsy izany hoe iny ka nisy vehivavy ohatr'izao na amin'ny sehatr'asa n'aiza n'aiza izany hoe izy no atao lohany any amin'ny sehatr'asa dia mbola vitsy dia vitsy. Be da be moa izany dia teo. Tena mareniko mihitsy zay satria zay zao tamin'ny nianatra tamin'ny École nationale d'informatique 50 zay promotion fito amin'ireo ihany no mba vehivavy. Izay ary ilay izy. Izay ilay teneniko hoe statistikatsika mihitsy no manamarika an'izany hoe tsy fantatra fa inona izany ny antony mahatonga ny vehivavy tsy dia taitra firy amin'ilay resaka siantifika nefa tena anisany débouché manosika ny vehivavy ahitana asa haingana kokoa satria izay no tena matetika ilain'olona n'aiza n'aiza. Ny antsika raha ohatra ny mpianatra mahay sy tombony zareo any ivelany. Raha ohatra ka tena mahafehy tsara ny siantifika dia io ihany no tena tian'ny vazaha moa izany no fitenintsika anazy rehefa any ampitan-dranomasina rehetrarehetra. Ndao mba aty aminay rehefa avy eo ilay olona rehefa avy eo manam-pahaizana be tsy tia zareo amin'izay hoe hiverina aty Madagasikara ilay vehivavy rehefa avy eo satria fantany ny compétenceny hoe mahay be ny gasy. Izay foana moa izany ny retour hita hatreto. Tsy mbola nahita retour négatif tamin'ireo firenena rehetra sy ny mpisehatra miaraka aminay ao amin'ny fanabeazana dia tantara sy manao témoignage. Dia tena tsy efa-tsy teny tapitra ilay projet dia 2018 ka hatramin'ny 2023 niditra indray ny PAEB. PAEB moa izany projet d'appui à l'éducation de base.
Satria amin'ilay teneniko teo hoe misahana mahakasika ny sekoly ny anay dia ny fampandrosoana ny sekoly no tena sahanay. Fa fotsiny sady mahay mahakasika an'ilay teknika aty amin'ny administration no nisehatra nanao gestion projet tao amin'ilay direction générale aniasana. Dia ilay PAEB izany fanalavana anazy ilay nazavaiko teo hoe projet d'appui à l'éducation de base, izany hoe fanampiana ny ambaratonga fototra. Izany hoe ny école primaire no tena tohanana indray fa mantsiam-bola ranoray avy any amin'ny banque mondiale moa izany ilay izy. Dia tapitra tamin'ny décembre 2023 fa ny mahakasika an'io izany dia ny amélioration en qualité en éducation, fanatsarana qualité amin'ny fanabeazana, dia ny appui omen'io projet io fampandrosoana ny établissement scolaire dia ny famatsiana ny resaka caisse école, cantine scolaire ho an'ireo EPP ireo, izay no tena baziny. Dia fampiofanana ny mpampianatra, formation des enseignants, dia ny resaka gouvernance, ny resaka développement na système d'information mahakasika ny ressources éducatives. Raha ohatra ka hoe misy fahatapahana koa na ohatr'izany dia tsy voatery hianatra ny mpianatra fa nisy famatsiam-bola avy amin'ny banque dia hoe mijery tablety, nomena tablety daholo ny EPP rehetrarehetra raha sanatria sanatria misy ny fahatapahan'izay cours izay dia ao no mianatra manao auto formation na mpampianatra na mpianatra. Izay moa no tena anton'ilay projet dia fanamboarana trano sekoly. Izay no nakasika ny PAEB. Dia nandeha teny izany ny projet, ny évaluation de projet ny tena moa izany niasa mivezivezy mitety ny faritra tamin'izay mahita ny zava-misy any ambany ravinahitra rehetrarehetra any dia nahita hoe kay moa izany be da be no manao retory hoe tsara mifatetikasa, tsara ny anona, ny ray aman-dreny koa mazoto, ilay tsy fananam-bola fanampiana izay tsy mandeha mihitsy ny sekolinay raha tsy misy an'ity vatsy omenareo avy any amin'ny projet PAEB ity. Nahividianana lakire satria tsy ao Antananarivo irery, satria malaza manko ny ao Antananarivo irery hozy izy ny Madagasikara, fa tena any amin'ilay zone 3 any atao hoe Madagasikara. Satria mbola be dia be angamba ny olona tsy nahita an'izany terrain izany satria zahay no tena midina amin'ny terrain, midina any amin'izany tanàna be fotaka, be ronono, be raketa rehetrarehetra iny efa hitanay daholo dia mahita ny fahantrahan'ny gasy, ny école tsisy tafo, ankizy mipetraka amin'ny tany, dabilio tsy misy. Dia tany amin'ireny moa izany sita anankidimy no tena nanaovan'ny PAEB ny mahakasika ny construction aloha voalohany indrindra ho an'ny EPP, dia ny Sisikony Betroka, Benenitra, Iakora, Ivohibe, Tanambao Manampotsy dia Manja. Any amin'ilay toerana saro-dalana be daholo izany na hitateranao fasika sy vato mankany amin'ireo toerana ireo dia ny ray aman-dreny mpianatra mifanolotra tanana no mibaby an'ireny fasika ireny tonga amin'ilay tanàna satria mandeha tongotra 10 kilometatra izay vao tonga amin'ny exemple tanàna, misy mitsaka rano en fait résumé kely izy zavatra niainako daholo ary toerana hitako daholo izany zavatra tantaraiko izany. Dahalo no miara-miaina aminao amin'ny andro alina hoe matory nefa ilay izy misy dahalo koa izany eo ray aman-dren'ny mpianatra dia raha vao ohatra hoe ny olona mitondra soa ho anontani'ny zareo izany dia tena manampy zareo fa tsy hoe hanindranindra hoe handeha hamono olona na ohatr'izany. Satria izahay koa moa fantatra tsy mitondra vola be rehefa mankany fa tonga dia ilay entana no vidiana any amin'ny fournisseur dia ny fournisseur manao izay hatongavany any amin'ilay tanàna. Dia teo amin'izay manontanytany satria tao amin'ny construction moa izany ny tsirian'ilay projet ho tantaraiko rehefa avy eo nahitana an'izany satria tao no nahitana an'izany hoe
teny amin'ny chantier izany dia ilay manontany satria malaza be ity resaka violence basée sur le genre ity. Satria ny mpiasa amin'ny chantier dia olona avy any amin'ny ville izy miaina mandeha any ambanivohitra satria manana contrat na 120 jours 90 jours manao an'ilay construction an'ilay salle multigrade. Dia ilay mipetraka eo dia mety mitoetra ny fitsiriana hoe misy tovovavy kely sy renim-pianakaviana kely mandalondalo eo dia tambazana vola sy ny ohatrohatran'izany. Dia tao moa izany nanontany amin'izay hoe inona moa izany no tena zava-misy tamin'ireo site ny construction ireo izany dia nisy ny atao hoe cellule natsangan'ny ministera dia nisy numéro vert avy etỳ amin'ny foibe ny unité facilitation projet no ny andraikitra mahakasika an'izay ny numéro vert antsoina raha ohatra ka misy trangana violence basée sur le genre. Dia tamin'ireny site ny construction nomeny ministera ireny dia rehefa nandeha teny dia manontany dia tsy mitovy izany ny toe-tany samy manana ny spécificité-any satria ohatra ny any Manja manokana sy Benenitra manokana ny ankizivavy no tena alefan'izareo manambady raha ohatra ka mahita olona manam-bola. Izany hoe izany ny ankizy izany any amin'ireo toerana ireo ny ankizivavy teneniko satria hatreto ilay sur le genre tsy voatery vehivavy irery fa na misahana na lehilahy koa ary. Fa ilay cas matetika tranga izany dia ilay hoe ankizivavy kely tambazana vola dia miseho amin'ilay ray aman-dreny dia hampatoriana azy satria amin'ny chantier. Dia izay izany ilay zavatra tsy zakanay satria nisy cas teo amin'ny anankiroa teo izany ny party amin'ny Manja nisy zavatra ohatran'izay izany hoe nisy tranga ohatran'izay dia signalena izany ny président fokontany satria efa misy fiara-miasanay koa miaraka amin'ny population ny OMS ny resaka gendarmerie sy ny polisy any an-toerana ny tribunal fahasalamana satria ny ankizy mbola tsy nanana sensibilisation tsy nanana fafana izany satria tokony ireo asan'ireo cellule ireo voalohany indrindra manao sensibilisation any amin'ny toerana iasan'ilay olona hoe inona marina moa ny atao hoe violence basée sur le genre. Izany hoe omena module de formation mihitsy izany ireo cellule ireo izay ratsa mangaika anay any amin'ny toerana misy any mpiasa ny Cisco no tokony mandeha manao an'izay amin'izay resaka ratsa mangaika ny office de l'éducation de masse et civisme resaka hoe fanabeazan'olom-pirenena vanina misy an'izay koa tsinona ao anatin'ny branchement amin'ny fanabeazana. Dia ireo olona ireo izany ny representant manakaiky ny vahoaka any an-toerana. Dia rehefa nahita an'izay cas izay signalena dia ilay ray aman-dreny mihitsy no niteny ity sitrapon'ny ity ndady na ohatran'izao sy ohatran'izao satria vonona angala vady na ohatran'izany dia nampahafantarina anazy ny zony aloha ny mahakasika ny zony ankizy. Izy na ninona ny anazava eo ninona ny ataony eo rehefa ny ankizy latsaka ny 18 taona ka efa niraisanao ara-nofo miala tsiny amin'ny fitenenana dia tena zavatra tsy azo atao eo anatrehan'ny lalàna izany. Tsy misy resaka fa tokony dia mampigadra satria tsy azo atao mihitsy izany hoe mi-exploiter na mi-harceler na mampanao mariage précoce ny ankizy satria ny zon'ny ankizy hatreto dia ny mianatra. Izay no tena zo fototra ny ankizy ahafantarana an'ilay ray aman-dreniny. Dia en même temps tsy site-na construction fa mahita koa izay ary amin'ny statistique anay mahakasika ny OMC sy ny tariny ny any amin'ny faritra Sofia sy ny site touristique ireny betsaka ny tany sida ny ankizivavy tsy mianatra sy ny rehetrarehetra
Amin'ireo toerana teneniko ireo ny Sofia, ny site touristique anisan'izany ny Boeny, manana statistika ratsy indrindra amin'ny resaka aretina sy ny resaka tourisme sexuel. Dia niarahana niasa tamin'ny santé sy ny population teny izany ilay izy nahafantarana an'izay. Dia misy an'izay hoe direction planification éducation izay satria be dia be tsy na projet ao amin'ny ministera ilay teneniko teo. Dia tsy voatery mpahay irery no atao fa misy koa ilay amin'ilay ratsy mangaika teneniko teo hoe direction office et de l'éducation de masse. Dia izay izany no presque ahitana zavatra trangan-javatra ohatran'ireny. Dia raha namiasa amin'ny UNESCO sy ny sisa sy ny sisa. Dia teo izany no nitsiry tany amin'ny statistika fa ahoana koa ary tony ny ankizy tsy mianatra fa lasa sanatria amin'ilay fitenenana lasa hoe betsaka ny ankizy tsy mianatra fa hoe te tafita haingana dia lasa any amin'ilay mivoana amin'ny tsy tokony ho izy izany, mivoana amin'ny tsy tokony ho izy ny ankizy satria tambazana vola surtout ny site touristique sy ny tariny dia any izany no hitan'ny ankizy faiblesse ny ankizy ankizy vavy ilay resahako hoe vola izany mahamay ny ankizy amin'izao fa ilay fianarana efa tsy mifantoka intsony ny ankamaroany. Dia nandritran'izay fiasam-pahaiby izay dia nahitana teo amin'ny 17 teo izany ny resaka violence, harcèlement sur les sites ilay niteneniko teo rehetrarehetra teo nefa any amin'ny dezaka be tsy misy mahita, lavitra andriana hozy tsika. Fa dia izay hifanarahana dia anaovana rohim-pihavanana fotsiny dia fifanarahana. Dia nitsiry ilay hevitra teo izany. Izay ny résultat-n'ilay mpahaiby moa izany na tany amin'ilay satria ilay zavatra tantaraiko teo nisy ampahany nahafantarana ilay statistika hoe ny ankizy fiaraha-miasa tamin'ny UNESCO sy ny fiaraha-miasa tamin'ny UNFPA. Izay no nahitana hoe fa maninona ary ny ankizy vavy lasa mirona, lasa kamo mianatra, lasa tsy dia mianatra intsony satria be dia be ny fivoarana ara-teknôlôjia sy ny fahantrana lalina izay mipaka ny vahoaka malagasy dia hany ny ray aman-dreny lasa ohatran'ny hoe sasany izany lasa mifanaraka mihitsy ohatran'ny hoe contrat mampanao mariage ny zanany précoce. Enjehan'ny lalàna izay zavatra izay manko fa tsy fantatra an'ilay ray aman-dreny. Dia teo ny ministera nahatsapa kely fa hoe misy fay, misy lesoka izany, lesoka lehibe sy lesona lehibe azo tsoahana amin'izany satria maninona io statistika io manao ohatran'izany nefa ny ianao olona mpiay ny ankizy anjara asanao dia ny hoe tsy misy zaza malagasy tsy mianatra izany fa tokony any an-tsekoly daholo ny ankizy satria zo fototra ary zo feno no misitraka an'izany fianarana izany. Dia ny an-tsekoly tokony any an-tsekoly any no kianjan'ny ankizy fa tsy sanatria irenireny ohatran'ilay tantaraina teo. Dia teny nitsory dia nitsiry ilay hevitra hoe ndao indray rehefa tapitra ny mpahaiby tamin'ny 2023 ndao ary tsika hitady projet manokana hampivoarana ny vehivavy. Hisintona an'ireo mpianatra antsika ireo indray ahoana no hitazomantsika an'izareo any an-dakilasy. Dia président Mialy Rajoelina mihitsy moa tamin'izay tamin'ny mois de juin 2023 no nanindranindra satria izy no reny mpihay ny vehivavy aty Madagasikara. Dia izy no niteny tokony jery manokana nareo hozy izany ao amin'ny fanabeazana surtout ndao hitady tetikasa hampandroso ny vehivavy aty amin'ny faritra Afrika tamin'izay. Dia nisy izany moa izany négociation entre ny lehibe tany dia niroso tamin'ny fifampidiniana
sy nijery etude nanerana amin'ny Afrika rehetrarehetra moa izany. Dia teo no nitsiry ny hevitra nisy réunion hoe misy financement ity ry zareo ka raha ohatra ka tia portefeuille ouvert ity, satria ohatr'izany foana ny ataon'ny banque mondiale surtout le siège social an'zareo Washington, raha ohatra ka misy projet anankiray ity tapitra dia manokatra portefeuille vaovao indray izy dia mieritreritra indray hoe ity résultat an'ity paille ity zao ny impactany, manao évaluation d'impact ohatr'izao ny résultat azonay, dia manokatra portefeuille vaovao indray izy inona indray ny tianareo hatsaraina, touchénareo dia teo no nitsiry ilay hevitra hoe ndao ary tsika resaka vehivavy amin'izay no indraindray amin'ny ministera. Dia teo no nitsiry ilay hevitra d'après an'izay résumé kely niteneniko izay fa détail be ho ilay izy fa lasa résumé kely satria betsaka ilay statistika tonga ao aminay ao mampitikehan'ny décideuranay hoe fa ahoana mihitsy itony zavatra itony, satria manala baraka, satria au niveau international ilay izy hita be mivandravandra mihitsy hoe io ary fa aty amin'ny faritra Afrika tena betsaka ny exploitation des mineurs, exploitation sexuelle, ny tourisme sexuel, ny tahan'ny VIH/SIDA amin'ny faritra avaratra ny nosy tena betsaka, dia ny Sofia, dia faritra Boeny sy ny sisa sy ny sisa. Dia nanao nandeha négociation dia nisy ny étude satria misy responsable lehibe an'ny banque mondiale avy any Afrika Atsimo no nitondra hoe ity misy resaka ohatran'izao fiariana mahakasika ny vehivavy aleo tena, izay moa ilay izy autonomisation des filles et des femmes. Dia nisy ny étude nentin' zareo satria hoe hita be mihitsy hoe anisany facteur de blocage économique dia ny vehivavy, satria ny vehivavy amin'ny resaka coutume dia tsy tokony hiasa ho an'ny sasany, na tsy aty Madagasikara irery ilay teneniko fa na any Afrika ary izany zavatra izany, hoe ny vehivavy tsy tokony handray andraikitra, vehivavy tsy tokony ho tarika. Mbola misy ihany izany zavatra ohatran'izany aty amin'ny faritra Afrika, nefa antsika tsy, raha ohatra ka au niveau international tsy mahita zavatra ohatran'izany tsika fa tout le monde ohatran'ny hoe tout le monde sont égaux devant la loi, afaka mandray anjara, afaka ho mpitarika, afaka atao inona ny vehivavy, fa taty amin'ny faritra Afrika izany tsy mbola nahitana izay, mbola ambany dia ambany ny tany resaka hoe fandraisana anjara amin'ny vehivavy amin'ny resaka fampandrosoana. Tena misaotra betsaka anao mihitsy nanome an'izay détail rehetrarehetra izay indrindra miomana kalaza ny 8 Mars, antsika resahana foana ilay zon'ny vehivavy, fampahaleovantenan'ny vehivavy.